Rahabantsika rehetra indray tratrizao fotoana manokana izay iarahantsika amin'izao andro fahadimy mahakasika ny hoe ahoana tokoa moa ny hiatrehantsika ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainantsika. Araka ny efa hitantsika teto nandritra n'izay herinandro izay dia izao hoe fitopolo taona ka hatramin'ny 20 taona ny andron'ny taona nomen'i Jehovah antsika raha voasoratra ao amin'ny Baiboly. Mihoatra an'izay ianao dia rain'i Jesosy satria miampy ny fahasoavana izay omeny Tompo anao mba hampita misimisy kokoa ny fanandramana ny arahanao tamin'Andriamanitra ho amin'ny taranakao, ho amin'ny fiarahamonina misy ianao, ho amin'ny toerana izay ametrahan'i Jehovah anao ary amin'ny alalan'izay fanandramana iarahantsika amin'Andriamanitra izay dia raha fantatritsika fa misy iraka mpanaovin'Andriamanitra antsika matombola velonaina isika dia ho tsapanao fa ny anjelin'ny lanitra ray manontolo miara-miasa aminao. Ny herin'Andriamanitra izay te ho tafaray amintsika, ny hanome fahasalamana, ny hanome hery-tanjaka, ny hanome fahavononana antsika hiatrehantsika ny toe-javatra tsy maintsy hatrehantsika. Satria ao anatin'ity fotoana izay nomeny Jehovah antsika ity araka ny efa fantatsika teto nandritry ny herinandro dia izao hoe 9 volana ihany ny zazany ao anaty kibo. 9 volana ihany ianao rineny no afaka mamindra amin'ny zanakao ny fihetsem-po miabo rehetra. Indrisy nefa fa matetika betsaka no fihetsem-po miabo ny fihetsem-po miiba izay misy fiatraikany ngeza be eo amin'ny maha izy azy an'ilay zaza rehefa tonga eto amin'izao fiainan'izao izy. Rehefa tonga eto amin'izao fiainan'izao ilay zaza iaina ao anatin'ny fahazazana dia isika ao an-trano isika ianao ray ianao reny no olona voalohany fantany ampita ny fifaliana, ampita ny zavatra miandry anazy eto amin'izao fiainan'izao. Dia fanontaniana mipetraka, inona ny sary hitan'ny zanakitsika eo amintsika? Isika kisintina foana ve? Isika mitrerona ve? Isika miady ao an-tokantrano ve? Isika be korotana ve? Isika miaina ao anatin'ny rotorotom-piainana ve? Tsy izany no tokony ho hitan'ny zanakitsika. Na dia izany ara ilay fiainana misy antsika dia izao andao ampahitany izy hoe matoa tonga teto tany ianao dia misy iraka manokana mpanaovin'i Jesosy anay ray aman-dreny ampitaina aminao fa ianao no avy ny taranaka raha mbola tsy tonga any amin'ny lanitra Jesosy. Izarantsika fifaliana izy. Rehefa mampinono ianao rineny dia izao aza mikitika telefona fa jereo ilay zanakao. Ianao kory dada rehefa tonga ao an-trano dia mankana fotoana ilalaovana miaraka amin'ireo ankizy ireo. Ary rehefa ho tanora izy ireo dia aza mieritreritra antsika hoe efa nalehibe zanaka fa amin'ny fotoana io indrindra no tena ilainy ny fisitsika ray aman-dreny eo akaikiny satria mandalo fanandramana izy eo amin'ny fotoana io. Mandalo dingana izay nialany tao amin'ny fahazazana hidirany amin'ny taona amin'ny fahatanorana izay ao no misy ny fanandramana be dia be iankinany no avin'ilay zaza iray manontolo avy eo. Ary rehefa miroso amin'ny fianarana, amin'ny fianarana ny ampianarana sy mety hoe fianarana asa ilay zaza, hiasa amin'izay izy rehefa tanora rehefa avy eo dia izao ho hitantaratra eo amin'ny fiainany ny zavatra andratoviny tany amin'ny fahazazana. Na ny farany hitatsainy tany amin'ny fahazazany ary na ny fitiavany tia kitikitika manadrakandrana zavatra, manangana zavatra tany amin'ny fahazazany ary dia tonga dia hita mivantana aty amin'ny fiainam-pahatanorana izany hoe zaza tia mitrandraka ity zaza ity, zaza tsy miandry toloram-potsiny ity zaza ity, zaza débrouillard ity zaza ity, zaza tsy miandry olona ity zaza ity. Tany amin'ny fahazazany izany zavatra izany no napetraka. Any no mampaniry satria tany lonaka ny fony zaza any. Dia izay zavatra apetrakantsika any, fandraisana andraikitra, ny fahalalam-pomba, ny fahaiza-miaina, izany rehetrarehetra izany rehefa tafapetrakantsika any amin'ny fahazazana izany voa izany
miseho azy zany rehefa tia amin'ny fahatandrona le zaza. Ary rehefa lehibe izy dia lasa fifaliana ho azy ny zara izany amin'ny hafa. Raha ohatra ka nahita tsy fahombiazana izy dia tsampany hoe ity zavatra ity mila elako ity dia mila manampy tanora hafandray mba hahafahany mihoatra an'io zavatra efa nilalovako tsy nahomby io. Izany ny atao hoe mpanabe mendrika. Ary ao anatin'izay izy dia miezaka mandrakariva maneho eo amin'ny fiainany tsy izay lazainy fotsiny fa eo amin'ny fiainany dia asehony fa namafy ary ny zavatra natrehako dia izao vonina mandrakariva hiara-dia aminao mba hampandresenao ho tafapita any amin'ny taranaka any aoriana ny soatoavina tsara tokony hiainana eo amin'izao fiainantsika izao. Rehefa avy eo izy rehefa miditra amin'ny 150 taonany amin'izay rehefa avy eo dia ataontsika hoe demi-siècle moa ny itenenantsika an'izay zavatra izay. Dia ao anatin'io taona io amin'izay izy no manomboka makafy ny vokatry ny fisasarany tany amin'ny fahatandrona. Ao izy zany zao efa manomboka mahita nahatsangan-javatra izy, tokony efa nahatsangan-javatra izy, na eo amin'ny hoe resaka fivelomana izany, na eo amin'ny trano itoerana izany, na eo amin'ny fitaizana ihany koa eo amin'ny taranaka izany. Dia manomboka makafy ary mbola azo ny atao ny miaina tsara ao anatin'ny fanitsena satria ny fiainana dia fianarana foana mandra-pahafaty. Ary ao anatin'izay hoe fianarana foana izay ny fiainana dia tsy mbola nisy niaina zany hoe fahanterana zany. Za zany zao amin'ny taonako mbola tsy niainako izao taona misy ahy zao. Dikan'izay mbola hianatra ny zavatra hiainana amin'ny fiovana indrindra ho amin'ny vehivavy. Raha vao tonga 40 taona amin'ny vehivavy dia be da be ny fiovana izy satria hiomana amin'ilay fotoanany hoe ménopause izy. Ka na ny sakafo, na ny ora fatoriana, na ny fahazarana amin'ny fiainana andavanandro ary dia misy zavatra fiovana miseho daholo zany dia mila miomana isika vehivavy amin'izany rehetrarehetra izany mba tsy ho sahirana rehefa tonga ilay lazaina hoe crise de ménopause. Ao anatin'izay zany dia rehefa hiditra ao anatin'ilay fahanterana amin'izay rehefa avy eo dia ny olona voaomana hatraty amin'ny fahazazany ny aina araka ny tokony izy ny fahatandrona ary nandray ny fampianarana izay hoe hitondra fitahiana ho amin'ny taranany dia izao tsy ho tanterako amin'ilay oam-pitenenana malagasy hoe tanora ratsy fiary antitra vo ratsy loka. Satria nahoana efa fantany dia mbola tanora izy fa tsy maintsy ho antitra. Dikan'izay tsy maintsy manomana amin'ny fahanterana ny olona. Izany mantsy zavatra indraindray ohatra ny tseritreretana fa hoe eo tsika mahita izy. Tsy eo tsika mahita izy zany ka. Le izy efa hatrehana ka tsy hanananao tsony le herim-batany. Le izy efa hatrehana amin'izay fotoan'izay ka ny sainao mety matanjaka be hoe anao an'izao kanefa tsy izay tsony ianao. Fa dia mbola misy ny fotoana ny fahatandrona, mbola misy ny hery anananao dia izao omano tahaka ny fiomanana amin'ny fihevian'i Jesosy any amin'ny lanitra omano ny fahanterana. Satria ao anatin'izany rehetrarehetra resahany zany dia izao hoe mila mamantatra foana isika ary averiko foana hoe inona ny amenonao ny bokalim-piainanao. Satria miankina amin'izay lara-pahamehana napetraka teo amin'ny fiainanao mamaritra no avinao. Ary izay fametrahanao ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainanao izay no atsapahanao fa aika efa nomeny Jehova daholo ny zavatra rehetra. Efa nomeny Jehovanao daholo ny fitahiana rehetra. Efa nomeny Jehovanao ny hery matoa velonaina ianao zany amin'izao fotoan'izao dia mino fa manana hevitra heverana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary ao anatin'izay dia izao miteny fampieritrretana Davida manao ianao miteny amiko sy aminao hoe mampianaranay anisany andronay azahoanay fohendry. Fa rehefa ao anatsika izay herin'ny fanahy ao anaty izay ny fiasa mangina ny
nyery miasa mangina avy amin'ny tsara ao anatsika izay dia ho tsapanao. Fa ny andro rehetra omeny Jehovanao dia atonga anao ho fantsipitahiana voalohany indrindra ho ao tokantranonao. Ho fantsipitahiana eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika rehetrarehetra. Ka ny fiovana rehetra mety misy eo amin'ny fiainantsika. Na tany amin'ny fahazazana zany, na eo amin'ny fahatandrona, na eo amin'ny fahalebiazana, na ny amin'ny fahanterana, dia izao mila ianarana foana fa misy ny fiovana ara-batana. Misy ny fiovana eo amin'ny maha izy ny tena sy ny toetra miankina amin'ny toe-javatra izay misy iainantsika isan'andro. Fa raha tsara fototra no maha izy ianao, raha napetraka ao ny lara-pamena eo amin'ny fiainanao, dia tsy ho voahosongosona ianao amin'izay fotoan'izay. Ary eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina dia izao hoe tadidio. Fa miova foana ny rivotra iainana ao anatin'io fiarahamonina misy atsika io. Ny zavatra nisy tamin'izaho mbola zaza tsy hitovy mihitsy amin'ny zavatra isy iainan'ilay zanako amin'izao izy zaza izao na tanora izao. Dikan'izay mila mianatra aloha izaho ray aman-dreny hoe ahoana ny ahafahako hanampy ny zanako satria nandalo an'izao tsy fetezana izao dia mbola iseho io zavatra io mety handalo amin'ny zanako io fa efa eo maray aman-dreny hanampy anazy ioarany an'io toe-javatra io. Mety tsy hitovy ilay sary arak'ilay hoe fiarahamonina tsy mitovy fa izao kosa. Rehefa vonona hianatra miaraka amin'ny ankizy tsika ray aman-dreny dia ho hitanao fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ho tsaroantsika ray aman-dreny mandrakariva arak'ilay efa niresahana tamintsika teto omaly fa manana toerana tena manahirana ny tanora amin'ny taona ny fahatandrona io. Zao mantsy ny zavatra misy ny sasany amin'ilay ankizy ireo le mahatsapa ao anatin'ny fotoana hoe fahatandrona dia tonga saina izy hoe tena tsy mety izany zavatra ataoko izany tena tsy mety izao fahazarako izao ohatra hoe le ankizy miala ao an-trano izy dia miala an-trano tonga dia tsy mipirina amin'ny fandriana ohatra mikorotana tsy mandray andraikitra mihitsy ao an-trano. Ry zanako, ny fahazaranao amin'io fahatandronanao io ange no entinao any tokantrano ka raha olona vehivavy ohatra ny hoe lehilahy ianao zany izao ny resako, raha vehivavy tsy manana toetra ohatran'ny neny no vadinao, na mety hoe vehivavy ratsiratsy kokoa no ny toetran'ny zavatra hitanao no ho lasa vadinao aoriana kely ao, dia eritrereto ny zavatra fikorotanana iseho ao tokantrano ao. Dia mila isika zany manampy an'ireo zanakitsika ireo amin'ny fandraisana andraikitra ao tokantrano ao anatin'izay fahatandrona izay. Ny sasany kosany dia mahatsapa ihany izy hoe tsy mety fa tsy afaka miala izy. Ary ny tena olana ngeza be amin'ity hoe mahatsapa hatrany hatrany izy fa tsy miala dia izao lasa fahazarana any tokantrano le izy rehefa avy eo. Lasa toetra ohatrany atao hoe lasa raiky tapisaka eo amin'ny fahazarany ny zavatra nyainany tao amin'ny fahatandrona. Lasa ohatrany hoe tovavy anankiray zany izy zao ao anatin'ny fahatandrona izy na tovolahy anankiray dia ny zavatra miseho lasa ny hatsarana, lasa ny vantana, lasa lelano, lasa loha hevitra, iresahany foana, ifatohana foana eo anivon'ny fiainana ara-tsosialiny. Ary izay zavatra izay mandalo zany zavatra zany misy eo amin'ny tovovavy zany zavatra zany ohatrany hoe zavatra tsy maintsy lalovana zany fa izao ry zanako vavy toerana tsy hijanona io fa andalovana. Raha mahita an'io sary kely io isika arehana bus io ipetrahanao io fa tsy terminus. Miangavy atsika amin'ny zavatra izay miseho inona ilay lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika. Tadidio fa io fahatandrona andalovanao io tsy hijanona eo amin'io ianao fa mila mahay manararoatra ianao maka ny tsara ao anatin'ny fahatandrona hoentinao mifindra any amin'ny fahalebiazana izany.
Indraindray ao anatin'io taona io ihany koa dia lasa mandany fotoana izy hoe ahoana ny ataoko mba ahatsara tarehana ohatrany abogosena ahoana ny ataoko mba ahatonga ny tovolahy sy voasitonako ahoana ny ataoko mba vomivoaka aho sy ilay tovolahy dia efa todika daholo ny tovovavy rehetrarehetra zanako mandalo izany fotoana izany fa aza tao hijanonana satria zava-poana ny atsaratarehy mbola ho avy ny fotoana izay tsy maintsy iketronanao ihany koa ka izao tandremo aza variana aza dia atao hoe eo dia tamana eo fa iaino ilay fahatandoranao anatin'ny atsarambika sy atsaratarehy fa aza atao anapotehana no avinao izany fanananao atsaratarehy sy atsarambika izany marobe amin'ny tovavy no lasa mirona amin'ny firaisana ara-nofo eo amin'ny taonany mahazatofo ary satria tsy fantany intsony ny tombam-bidiny tenany dia eritreretiny hoe io no fitaovana ahafahany maneho maizy azy tsarovy nefa fa ny firaisana ara-nofo ry zanako dia ao aorianany mariazy no andraisana fitahiana avy amin'ny Jehovah rehefa nazahoana tsodrano avy amin'ny Jehovah izy io dia fitahiana ny azo avy amin'io satria tsisy tahotra ao anatinao rehefa avy amin'ny Jehovah ilay izy fa lasa miaina ao anatin'ny fivoahana hormone ianao hormone du bonheur moa ny ilazana anazy dia lasa miteraka fifaliana lasa miteraka fahasalamana ao amin'ny vatana fa raha vao ny mifanohatra amin'izay dia aretina no azonao anatin'io fitaintainana ny azonao anatin'io stress no azonao anatin'io fa rehefa avy amin'ny Jehovah kosa io dia ho hitanao fa lasa mizara fitahiana ho an'ny hafa manampy ny hafa ianao mba hahatonga anazy hafantatra ny tombam-bidiny tenany ihany koa zavatra tena mampalahelo ao anatin'ity fotoana izay lalovan'ny tanora hoe lasa mirona amin'ny firaisana ara-nofo ity dia izao raha vao ataony terminus ilay izy izany hoe hijanona n'ilay izy dia ny zavatra miseho na tafiditra ny anaty tokantrano ary izy dia mbola miseho foana izany toe-javatra izany raha izay faharoa lasa tsy mahita lasa tsy ilay vadinao intsony no mitondra fifaliana ao anao amin'izay fotoana izay fa mitady fifaliana hafa any velany ianao ary io sary io tena ratsy satria manome ohatra sahady amin'ilay taranakao ianao hitany ankizy io tsapany ankizy io misy fiovana eo aminareo mivady na eo amin'ny resaka ifampiresahana na eo amin'ny fifampitondrana mivady dia manome sary sahady amin'ilay taranakao aoriana ianao hoe ohatr'izao ny atao hoe fiainam-pivady ny fitsangatsangana ohatra ny fandehanana ny velany ohatra ny mahafinaritra kokoa ny any velany no ny ato an-trano ohatra izany angeny sary apetrakantsika amin'ireo zanakitsika reo avy amin'izany zavatra sehontsika izany fa tsy fantatritsika hoe aika izay ilay fifandraisana tsy mivolana nandraisan'ilay zanako ohatra ngezabe teo amin'ny fiainany dia rehefa avy eo izy lasa fiainany indray iny tafapakany aminazy tafapitany aminazy ilay fiainana dia lasa vomitra ao amin'ny tokantrano izy dia ohatrany hoe aizy dada nanao an'izao tamin'izay mbola keliko dia ohatrany eritreretiny hoe mety matoana taony dada neny ary nanao an'izao tamin'izay mbola tanorako aizy mety zany matoa neny nanao an'iny mila mitandrina isika zany amin'izany zavatra izany fa tiana tongavana dia zao hoe mila miverina ao amin'ilay fototra isika mila miverina eo amin'ity le hoe fampitomboana ny ara-panahiny zanakitsika isika ao anatin'io taonany fahatandrona io mba hatsapany izy ireo fa sarobidy tokoa ary tena sarobidy io taona izay lalovany io
Raha toa zany ka no beazina tao anatin'ny tokantrano ara-panahy ny zatovo anankiray, dia anisan'ny fanapaha-kevitra fototra ny raisiny tao amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy ny lanjan'ny toerana ametrahany ny finoana eo amin'ny fiainany ny zavatra hitany masony iainany noho ny hoe ny zavatra enony sofiny fotsiny. Tsika zany zao raha mitoriteny ao am-piangonana dia miteny fotsiny sika, fa ny fampiarana ny teniteneny iny ny tena misy mavesa-danja eo amin'ireo zanakitsika ireo. Ao anatin'iny fotoana iny zany sika tsy maintsy mitady ny fomba hoe inona re no ampihariko amin'reto zanako reto, ahoana ny fomba anehoako amin'reto zanako reto ilay finoana izay ananako mba ho finoana ivelomana ilay izy. Ary fotoana amin'io fotoana io mantsy tena fotoana be fanontaniana be ireo ankizy ireo mahakasika mifanapahan-kevitra sy ny tanjona izay tian'ireo ray aman-dreny ho raisina eo amin'ny tokantranony, eo amin'ny firaisany amin'Andriamanitra. Raha mijery kely an'ity kisarisary asehoko amintsika eto ity dia izao hoe tahaka an'izao ilay fiainana ao an-tokantrano ao. Raha ohatra ka samy miritra an'izay tiany andehanana, dada mandeha makary, neny mandeha makary, ny ankizy mandeha makary, dia aninona izy telo mianakareo? Enjery izy ireo. Fa raha mazava tsara ao an-tokantrano ny tanjona ara-panahy dia miara-mamindra ny fianakaviana, dia izao tonga amin'ny tanjona izay ahatongavana izany fianakaviana izany. Ireo tanora tsika ireo mantsy amin'io taonan'io izy dia mitady mihoatra ny fotoana fialambony iarahana amin'ny samy tanora. Dia tian'izy ireo ny fanehoana ny maha izy azy, tiany ho hita ny fifandraisana misy eo amin'ny finoana sy ny fiainana. Ary ao anatin'izay dia te andre mihoatra noho ny tantara ara-baiboly izy, efa nivakiny io baiboly io, fa hoe ahoana ny fiantraikan'ilay baiboly eo amin'ny fiainako. Dia ny ahitany an'izay dia ny fanandramana izay iainantsika ray aman-dreny. Rehefa mijoro vavolombelona amin'ireo zanakitsika ireo isika, dia inona ny tsapanao fiantraikany eo amin'ireo zanakitsika ireo. Io taonany mahazatovy io zany dia izao hoe andraisan'ny fanapahan-kevitra io ahafahany manolo tena bebe kokoa ho an'i Jesosy Kristy. Ary andraisany hoe inona amin'ilay fanandramana eo amin'ny finoany ray aman-dreniko no raisiko dia anaovako fanandramana. Tahaka ny hoe rehefa mahitanao manao méditation personnelle ny zanakao, rehefa hitany hoe mijoro vavolombelona ianao hoe vokatry ny fiarahana amin'ny vavako ohatr'izao zanako, dia ity ny vokatry ny zavatra miseho eo amin'ny fiainako. Dia lasa izy lasa fahazarana hoe azy ihany koa ny mandinika lalina amin'ny baiboly, milaza hoe inona zany ny tiany Jesosy atao eo amin'ny fiainako, inona ny zavatra izay andramako miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Satria ao anatiny rehefa tafiakatra manomboka eo amin'ny 17-18 taona eo ny ankizy anankiray, dia raha vao afaka baka izy amin'io fotoana io dia miala satria mandalo fitsapana ilay finoan'ilay zaza amin'io fotoana io, be dia be ny fianarana hitany, be dia be ny fanandramana hitany, dia raha tsy tsara fototra ilay zanakitsika dia miala ao anatin'ny finoana ilay zaza amin'izay fotoana izay. Tsy hoe nandao ny fiangonana izy dia hoe lasa tsy mintsony, tsy hoe lasa tsy mino an'Andriamanitra, fa lasa mirenireny any izy, manao fanandramana hafa any izy, lasa tafiditra anaty zavatra manandanja, eritreretiny hoe manandanja kokoa izy sy andraisany andraikitra kokoa, zany hoe mitady izy zany hoe ahaiza ny toerana misy ahaiza ny olona mandray anahy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananako, ahaiza ny olona manome valeur anahy. Ka raha vao tsy haitsika izany ny mijery an'ireo zanakitsika ireo amin'ny taona iny dia tamana, lasa tafajanona, lasa ataony terminus any amin'ilay toerana izay nanome valeur amin'ny maha izy azy.
fa anjarantsika ray aman-dreny, anjarantsika fiangonana, anjarantsika mpanabe no manampy azy ireny ahitana hoe io fanomezam-pahasoavana anao io a andao trandrahantsika hitoritsika ny filazantsara, andao io fanomezam-pahasoavana anao io anaovantsika anapitsika ny hafa mba ahatonga ny hafa anao fanandramana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izay raha ohatra ka miara-miasa ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia izao ho hitanao fa hitombo amin'ny maha izy azy ilay zaza, hitombo eo amin'ny fanaovana fanandramana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay zaza. Amara-paranako azy dia izao no toro-hevitra ho antsika amin'ity nandritran'izay herinandro izay. Dia izao rakizy amin'ny maha ianao dia manatona an' Jesosy Kristy. Omeo an' Jesosy ny toerana voalohany ary manasa anao ndao hiona amin'ny Jesosy isika. Andao anao fanandramana miaraka amin'ny Jesosy isika. Mandraisa finoana andray ny batisa amin'ny fanahy masina izay ihany no afaka hanova ny fiainantsika. Ny fanahy masina ihany no nomena fahefana hanova ny fiainantsika. Ary ny fifaneom-pitiavana ao an-tokantrano ray aman-dreny dia ohatra velona ho an'ireo zanakitsika ireo izany amin'ny zavatra izay hoatreny ao aoriana kely ao. Meteza anaiko mpianatra Jesosy Kristy ary manasa anao ampiasao ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Tompo anao mba ahafahanao mamita ny iraka izay nomeny Jesosy anao. Ho famaranana anazy tanteraka dia izao no voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 andiny 12 sy 13 hoe nanoratra aminareo zanaka satria voafela heloka noho ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo. Voafela heloka ianao, tsy afaka ny manafaka anao Jesosy, tsy eo amin'ny io fahalavona io ny toerana tokony hisy ianao, fa mimpanjina an' Jesosy dia ho tafariny ianao. Manoratra aminareo ray aho satria efa malala ilay hatramo voalohany ianareo. Efa nandalo fanandramana be dia be isika ray aman-dreny. Andery mba hipetraka amin'ny toerana hoe fitaratra modely tsara ho amin'ny taranakitsika isika. Ary manoratra aminareo zatovo satria naresy ilay ratsy ianareo, mpandresy ianareo ry zatovo asehoiny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Ary manoratra aminareo ankizy madinika satria efa mahalala indray ianareo. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka narefa antitra ary izy tsy ala amin'izany. Ka dia hitombo ao amin'ny Jesosy Kristy any tokantranontsika rehetra. Amen. Asahantsika rehetra hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara fo masindren-danitro, misaotra anao no ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola afaka miantso ny anaranao izay amin'izao fiomanana ho amin'ny sabata izao. Misaotra manokana satria miaha manokana amin'ny fiainatokantranonay ianao. Ary ao anatin'izay fiahinao anay izay dia mandefa laklosy fanairana, afa-pitiavana ary manoro lalana anay ianao mba ahatonga ny fiainanay andeha araka ny sitraponao. Koa amboary ary izay. Amboary izay amin'ny maharay aman-dreny anay mba hipetraka ho modely ho an'ny sombiny ainay. Amboary ireo tanoranao mba hahatsapa fa manana tombam-bidy ngeza be, ny antom-pisiny mba hahatonga anazy ho fantso-pitahiana aloha voalohany indrindra, ho tanora modely, ho tanora vanina, ho tanora izay mandray andraikitra mba hitoerany amin'ny toerany lehibe anazy mpanolo-tsaina indray ao aorianao. Ngataka aminao izay manokana ny ankizy rehetra. Be dia be ny fanandramana izay lalovanao amin'ny fahazazana. Ka ampio rea arovo ny anjelinao hitombo manodidina an'ireo sombiny aina ireo mba hitombo saina vatana fanahy eo aminao izy ireo tsiraray avy. Ary matoky sy mino fa ny tokantranonay tsiraray avy dia ho fikirinao amin'ny tanam-pitiavanao, ka raha tonga eny amin'ny ranolanitra ianao Jesosy eo dia ho tokantrano vonona hitsenanao ampandresena ny tokantranonay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.